resaka kely ndray tsika fiadanana ho antokatrano tsirairay avy tsy adino zay ho an'ny vahoaka malagasy rehetra miara ory amin'ny zay fahavoazana misy atamatavy amin'ny firehetan-tsena iny tena malahelo satria tsy atramo zao tsy zavatra tsara na soa miantefa amin'ny toerana anankiray tamatafa de fahavoazana jusque zao tena mampalahelo be le zavatra miseho tsy hoe inona loatra rehefa de maindray moa zany tsena iny tena malahelo fantatsika rehetra moa ka tamatavy kapitaly ekonomika atsika nefa de olana fanesisesy be zay mahazo anazy ny cyclone ravatrano maitsena tsy haiko tsony fa de malahelo ny tena fa de miara ory am'izay trapavoazana rehetra atamatavy eo ny tenako madame Lewis iresaka zany tsika tsy aritra iny amaolombelona zany tsy maintsy miara ory amin'ny vahoaka foana satria ny vahoaka no mahafirenena amin'ny firenena iresaka tsika mikasika ny hoe inona marina moa zany ny tena antony nandefasana an'ireny influenceur reny any Russie inona ny tombotsoa azontsika ao anatin'izay ampiasaina amin'ny resaka inona moa izy reny inona marina ny tena hoe tinotongavana inona ny but zay zany resaka antsika androany inona marina ny antony andefasana an'ireny influenceur reny any fa maninona ny influenceur no nalefa maninona misy mpanao gazety koa anatin'izy reny fa maninona reny no alefa ohatra mikasikasika aina manjery misy tombona amin'ny Madagasikara avy eo anatin'ireny zay teneniko anareo hoe mbola anao ny afetseny ihany ve Russie satria tena hitany zareo mihitsy hoe mora influenceur rehefa tena mora influencena koa tsika aza mieritreritra hoe nareo hoe influenceur de influencer olona fa nareo tena mora influencena koa nareo raha misy aloha ny vohatra eto raha misy ny mahazo tombony zao de mbola ny Rusianina fa aza mieritreritra nareo hoe nitsangatsangana tany fa vidinareo lafo iny zao ary isaka manao zavatra mila mandinika foana inona moa zany ny but Russie mahatonga nareo mandefa nareo any vague 1 vague 2 de mieritreritra zany nareo hoe atsika malagasy hoe tianay Russie de misy ndray ny teny hoe zareo ara mialina ndray anao fa reo raha mba nahita ny Russieko firenena ny resaka eto ny rapitso ny hoavy ohatry ny ahoana ny valiny reny inona ny diany reny tany atao inona izy reny influenceur reny ohatry ny Ethiopie Mali Burkina Faso de rehefa miditra amin'ny toerana anankiray ao ny Rusianina de reny no alainy voalohany ampiasainy mba hidokadoka azy ao masony zao tontolo zao ka na inona ataony ao amin'ny firenena io na angala rena kibony tany izy ao de reny no manadio azy reny influenceur reny tony amin'ny pays rehetrarehetra zay fa azony zay ny asany reny influenceur reny toritsika gasy zao de ianareo mandainga ianareo raha hoe hosahy ianareo ka hoe mizavatra ataony Rusianina ka hoe hanadio azy nareo ohatra mangorona rena kibony tany ao izy de nareo influenceur ny asanareo de mandio Rusianina hoe tsara Rusianina zay tsangatsanga izao no misy tany izao ny anatao nitsangatsanga tanao mba inona nady atao hoe ho anareo tsirairay avy tany inona am'ireny ny tombotsoa azonareo raha tsy resaka atsika hoe firenena ho anareo tsirairay avy tsangatsangana mizatanana ny lafitsarany fa jamais nareo tsy mananjo hioatra ny zavatra ampisehoana nareo rehefa tonga any nareo tonga tany reny non rehefa miverina avy any nareo
de hitatara ny zavatra soa fa tsy mahazo ny teny ny zavatra mifanohitra am'izay hoe Rusiana ngeka mandaraka bombary mamono olo non tsy azonareo atao zay ny valiny zay ka ho avy zareo Madagasikara ao tsy azonareo atao ny teny hoe ato ny Rusiana de manao abus de mangorona rena-kibony tany zay ny valiny reny raha formation dienareo tany de zay ny formena anareo itsangatsangana dienareo tany izay ny aletika ny atodoanareo fa so di teny anareo hoe miala za ty zay mba nitsangatsangana misy ny teny hoe reny raha mba nitsangatsangana ka mba avoaka Madagasikara tsy antsontsika zao mba misaina ianareo de hiaro ny Russie na inona taon zareo Madagasikara ao de zay ny asanareo afaka miteny zany reny olona nandeha tany reny raha ohatra ka nisy hoe resaka fandrarana ratoekarena foto-drafitrasa inona daholy tombontsoa Madagasikara raha hoe misy an'izay ny dianareo tany atreto aloha de mbola tsisy mbola ny Russie no mahazo tombony atreto ny Rusiana atreto de mbola tsisy zavatra mipetraka resaka hoe foto-drafitrasa ho an'ny malagasy ara-toekarena na fanampiana ara-bola tsisy mbola adevitra mikasika ny secret atreto walainy tanao mbola ny tombontsoan'ny Rusiana ihany atreto mandaigny anareo zay teny hoe efa nisy an'izao non anareo influenceur io raha masanareo de mitenena hoe efa nisy an'izao na hoe ara-toekarena areo foto-drafitrasa fanampiana amin'ny resaka fambolena ina mbola tsisy mbola tombontsoan'ny Rusiana aloha atreto ohatrany firenena rehetra zay nandalovany ohatrany nahazo antsika tamin'ny 1975 à 81 mbola zay aloha atreto mbola ny tombontsoan'ny Rusiana aloha atreto ohatrany Burkina Faso ohatrany Mali Niger fa raha ohatra ka basy tany kosa aloha de afaka natsipotsipony reny de mba ialana an'izay zany hoe ny image raty zay de zay ny diavanareo influenceur handio azy am'izay mba hitan'izao mason'izao tontolo zao hoe tsara zany Russie zany mafinaritra zany raha mba nitonga nitondra nay nitsangatsangana anakany Russie zay raha mba noentiniko zay zany ny anareo zay teo ihany anareo Amerikana zay ngamba noentinareo nitsangatsangana tany any Amerika zay nge zany ny asanareo influenceur zay raha mba anareo nga la France ngamba nitondra nay nitsangatsangana tany France zany Rusiana raha mba nitondra nay tany mba nitsangatsangana de nanao an'izao zay de nitaingina le ana reny zay tsy inona ino de nitsidika toerana zao de le toerana tsara reny izay zany ny sisa ny argumentareo ahafanareo miaro tena fa tsy nieritreritra hoe ao aiza ny tombontsoandra malagasy aiza ny tombontsoan'ny tanindrazana zany hoe nareo influenceur ianareo no vo influencer nareo mijoko no voajoko ohatra hoe mpijoko voajoko mbola ny tombontsoan'ny Rusiana jusqu'à maintenant mbola tsisy afaka miteninareo hoe zay nandeha tany iny de zao ny zavatra tombontsoa azonay zao ny tombontsoa azonay zao ny traikefa nananay zao mikasika any Madagasikara satria io entre firenena io Rusiana sy Madagasikara fiaraha-miasa io mbola tsisy atreto mbola ny tombotsoany io port secret io secret Dego io mbola ny tombotsoany foana jusqu'à maintenant iverina amin'ny tamin'ny 1975 zay zany tsika à 81 fiarahana tamin'ny RSS zay teneniko hoe mba misaina fa tsy hoe entin'olona mitsangatsangana ry de nahazo tombontsoa malagasy firenena ny resaka eto fa tsy anao en personne hoe faly anao zany de ino ianao zany de défendre ka na inona zany ataon'ny Rusianao zany de anao zany iaro azy satria manana dette anao nentina tsangatsangana tany
na hoe noentina ny sasa fitombenana tany zany anao de manana dette satria nareo de tsy mananjoana ratsy ny Rusianareo hoe hiteny zava-misy marina. Zay ny asanareo zay. Sarotra ho anareo ary tsy azonareo atao ny hiteny ny zava-misy marina fa tapenana amin'ny masonareo na nareo mpanao gazety nandeha tany na nareo influenceur nandeha tany tsy mananjonareo hiteny ny zava-misy na tsy mety ataon'ny Rusiana ao Madagasikara ao manomboka eo amin'ny andehananareo mandrakizay. Mivadia nge nareo mivadia nareo zavatra au contraire nataovinareo nge nareo influenceur rehetra tany iny manaova mamoazy hevitra au contraire ny Rusiana nge nareo ahitanareo azy zay. Mila misaina ho aiza le firenena, inona ny tombotsoa, mba inona ny foto-drafitrasa, mba inona ny fanampiny Rusiana jusqu'à maintenant tenena. Fa tsy hoe faly mandeha mitsangatsangana fotsiny comme ça de hoe zay zany le atao hoe fanampiana Madagasikara. 33 millions tsika tompoko na 35 millions fa hiditra am'zany. Fa tsy fitiavatena de nangina nareo na inona zavatra miseho mangina satria zay le ilaina zay le ilaina, zay le tadiavina zay le anareo mangina. Fa raha miteny nareo de hanatsara ny Rusiana ny asanareo na ina na mangalatra rena kibony tany izy ao tsy azonareo atao ny manakiana. Mba misaina fa tsy hoe andevozony resaka voyage anankiray. Mba inona zao ny azonareo tany ohatra na nisy formation ve azonareo eto nareo miasa, misy fiaraha-miasa ve antanareo, inona ny tombotsoa azonareo? Sasa fitombenana fotsiny de vita. Ale sasanareo tsy fatry nitaingina nino ohatran'ny tobila kely iny fotsiny de falifaly de zay. Mafa manomboka hatreo nareo de miaro an'zareo ny asanareo. Na mangady volamena na manondrana volamena ro amin'ny taona tsy azonareo atao ny hitsikera azy fa sinon mba tsy tenenako hoe hinanina nareo. Voafatotra ianareo, voafatotra. Tsy afaka hitaraina tsony hoe Madagasikara zao ny afaran'ity Madagasikara ty. Tsy azonareo atao tsony zany. Aza mibolagy amin'ny Poutine. Dikan'izay mivarotra fanahy ianareo satria nanidy vava jusqu'à maintenant tsy niteny intsony. Nahita mpanao gazety ata anatin' reny zavatra reny. Tsisy mampanao gazety ianareo tsony manomboka hatreo. Na inona zavatra miseho amin'ny tanindrazana tsy azonareo atao mitabataba i contre ny Rusiana reo Russie reo. Satria nareo fa nivarotra fanahy. Jereo tsisy masamy teny firy nareo. Efa mialokaloka am'izao fotsiny. Na fantanareo zavatra tsy mety de tsy afaka hiteny nareo. Tsy afaka hiteny. Zay ny antony nandefasanareo any nanidina ny vavanareo. Ka na inona fitonganan'ny firenena na inona zany de nareo mitehaka foana. Tehaka foana nareo mety io. Zay ny asanareo manomboka. Nareo niala tao Madagasikara ka nandeha nitsangatsangana tany Russie. Na nareo nanasa fitombenana tany Russie. Nareo mpanao gazety reny, nareo influenceur reny. Be de be nareo tsy influenceur fa natao anaranareo moa zay. Zay nitondrana ny anaranareo. Nalefa tany nareo nalefa nivarotra fanahy. Ivarotra tanindrazana. Ka na inona mahazo Madagasikara zany. Anlohan'ireo mitady anjanakareo de mangina ny vavanareo. Zay ny antony nandefasana mangina ny vavanareo. Na inona loza, jereo fotsiny na loza mahazo mangina ny vavanareo. Sanareo. Raha sanareo mba mitenena au contraire be de be ny histoire mikasika ny Rusiana zavatra tsy lety nataony tany amin'ny pays rehetra tany. Ny Afrique du Sud, Nigeria, Cameroun, manaova recherche nareo influenceur reo de jereo hoe inona ny zavatra nataony Russie tamin'ireo firenenareo. Raha say anareo manao voatra anazy ao mitenena zavatra tsy mety nataony Rusianareo, nareo influenceur zay nandeha tany reo mba mitenena zavatra tsy mety nataony Rusianareo. Raha sanareo. Nareo tsy satsony manomboka zao satria namarotra fanivarotra fanahy nareo. Varotra tanindrazana ianareo. San'izany nareo. Hoe anakiana an'ireo Rusianareo ny ratsiny nataony tany amin'ny pays rehetra zay tononoko rehetra teo.
tany Mali, Nigeria, Cameroun, Ethiopie. Be zavatra tsy nentina ataon'ireo Rusianareo tany fa mitenena nareo rasa ohatrana zao rasana kenany Rusia zavatra tsy nentina ataony tamin'ireo firenenareo alohan'ny varotra ny Madagasikara tsanareo satria ny mission-nareo dia agnidy vava na ina zavatra misepasy eo zay olona bebe vava rehetra dia nalaina le fantsangatsanganana mba hampanidiny vava dia manao bravo zay zavatra misepasy eo tsisy fodrafitrasa hatramin'izao tsisy mbola Rusia mahazo tombony mametraka afaniny izy zay tanora satria tanora Madagasikara fandon'izy ireo tia rendrarendra tamin'ny tambazana bonbon dia mangina ny vava entina mitsangatsangana dia mangina ny vava ka na inona jiro sy rano tapaka tao ary dia efa nidinareo ny vavanareo fa nareo nasa fitombena tany Rusia dikan'izay le mpisotona lakolosy amin'ny zavatra tsy mety rehetra zany efa midy daholo ny vavany tsy mahazo miteny tsony dia hoaiza Madagasikara zany avy eo totongana dia marefo dia mora mangala ny arenao mba amsaina atao ino loha be reo aby io atodoa io atao inona atao ino io atodoa io anareo isotona ny zavatra tsy mety hitabataba zany idina daholo tonga dia entina mitsangatsangana malaky dia misy dety avy eo dia tsy afaka miteny dia midiny vava dia ho anaona zany ny firenena rehefa avy eo robain'olona dia mangina satria misy dety satria efa nentina mitsangatsangana tany dia tsy afaka miteny mba zanaka malagasy ihany raha say anareo rehetrarehetra nandeha tany reno dia mijereva manaova recherche hoe inona daholo ny zavatra tsy mety nisy von'olona mamparikoriko nataon'ireo eo Afrika Koreo amintsika eo zao reo nisy von'olona marikoriko tany amin'ireo pays nitononiko teo reo mba manaova anareo fandarina ohatran'izao tany sao daholo ny rasy nataon'ireo Rusianareo Afrika Koreo raha say anareo nareo tsy satsony satria misy dette satria nefa noentina mitsangatsangana mena bombo mena sakafo satria mahantra kely dia tsy manamoay anaovana vacances dia noentina mitsangatsangana tany dia iny andinany vavanareo ka na inona ny zavatra nisepasy ny firenena dia midiny vavanareo nefa zanaka malagasy ianareo ny antenana isotona lakolosy raha misy zavatra tsy mety ny tanyrazana firenena ianareo ny tabataba fa zao inareo dia efa nivarotra fanahy midina ny vava tsy afaka miteny tsony fa bravo no azonareo atao na inona zavatra tsy mety ataon'ireo Afrika Koreo amin'ny tanyrazana bravo efa niresako taloha ela be zany hoe zao ny système an'ireo manipulé areny alain'le ola tanora reny no varovarotany sakabelo tambitambazo entina mitsangatsangana meny sakafo zao entina mitety ana ampisona ty zao ity vakoka zao ity zao eto Rusia aty tany malaza eto aty dia falifaly satria tsy nahitany zany hatramin'izay niainana dia mivarom-panahy satria mbola tsy nahitany zany hatramin'izay niainana fa nga izy ampisehonareo ny toetra ratsiny zavatra tsara nasehonareo dia falifalinareo dia nareo nidoka azy avy eo eran'izao tontolo zao tsara zany miaraka amin'ny Rusia zao ka na ina ataonao tany razana efa voafatry ny teninareo sarotra anareo ny amerina an'iny hoe nanao zao ndraiky le Rusia natao aminay azy fa izy tany voalohany zay manko nidokadoka azy fa zao hitanay ny toetrany tsy azonareo atao tsony zany ohatra ny pays azo le nitanytsako teo tsy mahazo ataon'ireo influenceur any amin'ny pays sasany tsony rehefa nanao signature anao dia tsy afaka mandoka azy na ho tapany ny tendany havanao dia mandoka ny ataonao bravo tsy hainareo hoe le fahaleovan-tena mihitsika mihitsy nefa tsy fantanareo zany hoe matoa idina ny vavanao dikan'izay efa le fahaleovan-tenanao mihitsy ny potena ianareo zay antenainy tanyrazana iteny manidy vava amin'izao dikan'izay le fahaleovan-tena mihitsy nefa marefo midina nefa nareo zay mba antenainy vahoaka malagasy tabataba hiaro azy satria ny député rehetra fa efa mivarom-panahy dia anareo zany sisa mba antenainareo influenceur misy vandivandivandy aby roko ny sasany na mpanao gazety ary varom-panahy daholy tanao rehefa azo ny TVM izy mivalapatra ao amin'ny TVM
amiarena miaina manjery zay toerana tokony mitabataba daholo de alainy Rusiana mba amizay na inona mahazo ao de tsy hen'izao tontolo zao no mahazo atsika Madagasikara ao na inona bloqué tout fetsy izy raha mba Madagasikara afaka nanao an'izany tamin'ny tany hafa koa hoe tsy foatsika mianakavy de tsy alaitsika any amanjery de amizay tsy afaka miteny firy reo de na inona mahazo an'zareo ao atsika ny tanàna tsy hen'izao tontolo zao no mahazo an'zareo zay ny azo Madagasikara bloqué n'zareo petahan'zareo any amin'ny amanjery idiny zareo vavany influenceur mody midansy ery kolotsaina de falifaly tsika malagasy na ina amizay mahazo atsika ao na aravaina ny arena tsy afaka miteny tsoa fa le zavatra tsara tatatatsika tamin'ny voalohany foana no fantan'izao tontolo zao de ny tanora malagasy zay nandeha nivarotra fanatany Russie reny amizay na lefa tany reny le mitiaka foana reny na de misy efa fahatolo ary ao tsy afaka micontre tsy afaka manohatra tsoa satria efa nanao sonia efa nanaova zareo dépense fa raha say anareo de manaova ohatra anazy zao tansony manaova recherche tansao daholo le faty olona nataon'ireo Rusianareo tany amin'ny tanàna anankiray no ny fangalana rena kibony tany eto tsy mahazo manohitra tsony ao satria efa anazy tsy azo atao tsony manohatra bravo ny ataonareo fa zay contre eo de zay ny androany zay makasitraka atsika rehetra ty ampafatra anareo foana hoe ina marina moa zany dia nireny tany eny varotra fanahy zavatra efa niainatsika io niaraka tamin'ny RSS Russie tsy manana ny Rusiana tsy manam-bola omenanao zany ny tombotsoany ihany ny azy ola fetsy be tena hoe fetsy nareo mafantatra an'izany tantaran'izany firy ny mpianatra nalefa tany nanahoana rehefa miverina avy any nanahoana fa miverina avy any makasitraka tompoko sotra atsika rehetra miraha soatrano ho an-tokantrano tsirairay avy madamo isamia misaina tonga saina am'izany tsika fiara-miasa ho azo atao tsara ny miara-miasa fa mba mila fetsy koa mila tonga saina manina ziska zao tsisy zavatra vitan'zareo fa nen'zareo ihany atsika manan-karena ka atsika ne manan-karena ambany tany fa atsika mianao mahantra de mbola plus que ça satria izy tsy afaka andeha hanampy anao andeha ame fanampiana ho anao zany fotodrafitrasa ina fambolena anao tsisy rarahiny an'izany ny guerre ataony io raha tsy hitan'izay anaovana azy tady vola izy amatsiana resaka arma mafana am'le ady be io de anao démonstration koa izy eran'izao tontolo zao hoe azonay daholo reto azonay Mali azonay iana azonay koa Madagasikara zao zay tsika zany manomboka atreo zany tsika rehefa tena irona any de fa hoe bon fa avarotsika koa zany tandrefana ataon'olona fitaovana zay nataoko atao tara am'toy io lasa champ de guerre Madagasikara io champ de guerre io mila misaina mba tsika vahoaka malagasy no teresaka ty eno tsara fa raha io influenceur reo raha sara de mba manaova recherche ina daholo ny zavatra ratsy nataon'ny Russie famonoan'olona tany amin'ny tany rehetrarehetra ny tany sako teo pays reo raha say anareo influenceur reo sotra tompoko makasitraka atsika rehetra alefasin'ny cœur partageo bisous daholo tiako nareo ranga